Andaotsika iteran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny anitanako atsika dia ity aza raisina tahaka ny fombafomba na fahazarana fotsiny fiteranan'Andriamanitra. Fa tena ataovy amin'ny fotsika rehetra ary ataovy amin'ny finoana izany fa tena Andriamanitra mankasitraka an'izany. Ka hitsangana avy hatrany ary isika tomboka dia atolotra an'ireto mpanompon'Andriamanitra hitondra antsika ao anatin'izany fiderana izany ny fotoana manaraka. Alléluia. Alléluia. Hainao ve antsika zany alléluia tenenao zany? Ataovy mafy alléluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Raha tonga eto ianao dia mino aho fa tsy tonga ho an'io namanao eo akaikinao io. Mino aho fa tsy hitady zavatra ho an-tenanao irery. Fa andaontsika hifantoka amin'i Jesosy. Satria izy no nahina ny zavatra rehetra ary avy aminazy ny zavatra rehetrarehetra. Raha mbola velon'aina ianao io androany dia tsarovy avy amin'Andriamanitra izany. Ary io fofon'ainao io dia avereno amin'Andriamanitra izany. Daony antsika hamaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 1:9-30. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aminaran'i Jesosy fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao ary izy no mihazona azy sady izy koa no antony izy ane no membonahitra mandrakizay. Andaontsika itehatana mafy be ho an'i Jesosy. Mendrika nomena voninahitra izy. Alleluia. Tena hoe izy mihazona. Aoka izy ny centre ny zavatra rehetra aminao androany. Raha hidery ianao dia mifantoha aminazy. Raha hiankohaka ianao dia mifantoha aminazy. Fa izy ny tompony zavatra rehetrarehetra. Ndao ataontsika tirity hoe ianao Jesosy namena voninahitra dia ndao hanandratra azy any amin'ny avy indrindra. Ataovy ny fonao rehetra mihitsy ny midera androany satria izy ilay Andriamanitra mandrakizay. Mendrika izany izy. Ataovy mihoatra no fideranao zavatra hafa, mihoatra no fankafizanao zavatra hafa, ny fankafizanao fiderana anazy, ny fanandratanao anazy ambony indrindra. Ndao ary. Fa izy no naviany izao, zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, ary izy koa no antony. Izy ane no membonahitra, izy ane no membonahitra, membonahitra Jesosy izy ane amin'ny alalan'ny fietsao, mandrakizay amen. Na zao ihany izy naviany izao zavatra rehetra izao, zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, ary izy koa no antony. Izy ane no membonahitra, izy ane no membonahitra, manao voninahitra Jesosy androany. Zao tatsika farany izy no naviany izao, izy no naviany izao, zavatra rehetra izao, fa izy no mihazona azy, ary izy koa no antony. Izy ane no membonahitra, izy ane no membonahitra, izy ane no membonahitra, mandrakizay. Izy ane no membonahitra, izy ane no membonahitra, izy ane no membonahitra, izy ane no membonahitra, mandrakizay amen. Kuna venao idera Jesosy ilay tompontompo mpanjaka mpanjaka. Alleluia. Any amin'ny avy indrindra ny anandratantsika anazy androany ataovy amin'ny fonao rehetra izany. Raha fantatrao hoe izy ilay Andriamanitra izay tomponao dia tsy haiko ohatrany ahoana fietsika ao. Hitsitsitsy mombanao ve ianao? Andaontsika hifaly ao anatrehan'i Jesosy. Licenza piadiana, litani videran tugune, nilani tandiana ne, Wanilai viteka tambunge, licenza piadiana, litani videran tugune, nilani tandiana.
Obrigado, Jesus, João. Eu. Siga levantando con Funace. Para na pagod Uere babahatong pasatan Baca ila sakwe aku aye Nasay kong nanatsimwa sa kasumna Ang para kong faefa Dunung kwam ni fana Maganesa Ante pa ila sakwe aku aye Nasay kong nanatsimwa sa kasumna Bawa pilay pa
lempanjaka tompony fahefana tompony fanjakana izay Jesosy izay lempanjaka voninahitra Jesosy izay lempanjaka voninahitra Jesosy izay lempanjaka voninahitra Jesosy izay lempanjaka voninahitra Handle! Tervara-vara na palaku Uere babahatu fasada Macam-macam tani simpun nawe Tambunin dan masuk no banyate Ante si kaya kaca wana tenuku isya masinda Membeskan macam-macam fiderande Fideran salah dan mediase Bayi selepanzak Grupo Faifa, Grupo Fanzacanize Jesosy izay lempanjaka voninahitra Jesosy izay lempanjaka voninahitra Jesosy izay lempanjaka voninahitra Jesosy izay lempanjaka Yenuni belaza kwanza tana tanta tunga vitia tanta chulwa kulumbe lumpa marina na nitali tambia hospitaline Hanem ni pela titi sai telwan te significa na toma mawe Misangana pani pasane bautak se panasane Hiya katawana dani che kawana na dia mani che vitam pamjena Hasni pandesena Upena mataki saisea Ni pata kawaisea Hapa! Hit! Hit!
Iza ilay mpanjaka, iza ilay tompony tompo, iza mpamorona. Mendrika no dehaina mandrakizay Jesosy. Amen. Ndao ane akipitsika amin'ny masonofontsika androany a. Dia saintosainto tokoa hoe lay avo indrindra, lay any amin'ny fitoerana avo, izy no tompontsika, izy no andriamanitsika. Ao amin'ny apokalypsy eo dia misy teny hoe reo anjely sy ny olo-masina rehetrarehetra miankohaka eo anatrehany andro aman'alina, manome ny satro-boninahitra ianao koa izay momba anao rehetra, izay statut anao rehetrarehetra ajanony ihany. Aoka ny momba anao rehetra hifantoka amin'i Jesosy, atero amin'i Jesosy ny satro-boninahitra ao rehetra, afatoy amin'i Jesosy izay mombamomba anao rehetra. Aoka izy ny centre ny fiainanao androany. Halleluja Jesosy a, hifantoka aminao zany androany, hiankohaka eo anatrehanao zany androany, hiondrika eo anoloanao zay androany satria mendrika izany. Reo masina sy ny anjely rehetra, reo masina sy ny anjely rehetra, miondrika eo anoloanao, miondrika anoloana. Reo lolona rehetra, reo lolona manome ny satro-boninahitra, manome ny satro-boninahitra ho an'ny zanak'ondry. Reo masina sy ny anjely rehetra, reo masina sy ny anjely rehetra, miondrika anoloanao, miondrika anoloana. Reo lolona rehetra, reo lolona manome ny satro-boninahitra, manome ny satro-boninahitra satria mendrika indrindra ianao, mendrika indrindra ianao, mendrika indrindra ianao, mendrika indrindra ianao. Ianao no niaviany zavatra rehetra, aminao no niaviany zavatra rehetra, mendrika indera ianao, mendrika Tranao ny mombanay rehetra Jesosy. Namaray na hariva kisandratra anao, namaray na hariva kisandratra anao. Ny fiainanay rehetra Jesosy, dia aoka voninahitry ny anaranao. Tsy misy mombanay intsony ka hoe mbola isehosehonay na hanomezana voninahitra ny tenanay, fa kenao rery amin'ny sandratra.
misaotra anao izay faray masina. Misaotra ihany koa Jesosy fianao ilay masina indrindra. Rehetra izay tonga eto anatrianao satria ianao tokoa no anto zavatra rehetra. Mankasitraka anao izay Jesosy. Mino fa teo ambony fiderana ianao. Nankasitraka anay ianao satria nitsaoka anao zahay. Ianao tokoa ny ankofa zavatra rehetra Jesosy na ny any an-danitra ny aty ambony tany. Na ny any ambanin'ny tany dia natao iankohaka eo anatrianao zany. Misaotra Jesosy. Mankasitraka anao zahay. Isandraha tamin'izao fivoriam-bavaka ataona izao ny anaranao masina. Sy ny voninahitra ny fahalehibeazanao tokoa. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Dao hitehaka mahafantovy sika rehetra. Alleluia. Alleluia. Samy makantoerantsika. Hotain'Andriamanitra ny ianao ny fiangonana. Tena azoko antoka mihitsy tao anatin'ny fotoana teo raha tena niterany tompo, tena niankohaka ianao, teto voninahitry ny tompo nankasitraka antsika rehetra ary tsarovo efa nisy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra sady eny amintsika any. Ho an'izay manao amen mafy dia ho tanteraka ane izany. Alleluia. Amen. Andaontsika hanokana fotoana aloha anaovantsika vavaka. Ny vavaka iarahantsika manatanteraka dia izao. Amin'ny volana jona ho avy tokoa mantsy dia misy ny drafitrasa lehibe mba ho fitoriana ny filazantsara manerana ny toerana maro ho tanterahana eto Antananarivo. Manoloana n'io drafitrasa lehibe io izay noko fa tena hoe programa avy amin'Andriamanitra dia izao no teneniko amintsika anisan'ny mpandray anjara ao anatin'izany asa izany koa izasy ianao. Matrany amen ke. Mpandray anjara ao anatin'ilay asa ianao amen. Hoy tamin'ny olona tamin'ny maraina hoe Jesosy nisy vanim-potoana mijaononao dia natsono ny mpianatra izy hoe andao misakafoana raby eo. Avy mba hihinana. Dia zao no teny Jesosy manana sakafo hoaniko aho izy. Nanomboka nanontany tena ny mpianatra hoe nisy olona nanatitra sakafo anazy zany teto fa tsy hitatsika. Tsy fantatsika izay nanatitra sakafo anazy teto. Fa nipory fony Jesosy mazava hoe ny androko izy dia ny manao ny sitrapon'ny raiko sy matanteraka ny asa rehetra izay nampanaoviny ahy. Dia niteny Jesosy amin'izay manao hoe atipazo angeny masonareo ka mijereo izy fa efa masaka hojonjaina daholo ny any an-tsaha. Ry havana izay mahainao ankehitriny. Izao vanim-potoana misy antsika izao dia ambara soratra masina fa efa miaina tanteraka ao anatin'ny hoe vanim-potoana ny fararano isika. Izany hoe matoa Jesosy ny teny efa masaka hojonjaina ilay ny an-tsaha. Efa vanim-potoana na fararano zany. Fa ny andrasana dia hoe iza ny mba anisany dia hijinja. Iza ny anisany an'olo tena mba hijinja. Ry hava malala ao amin'ny tompo. Hoy aminareo androany. Mila fanahy be dia be Jesosy. Efa vitany teo amin'ny hafijaliana ny fambolena rehetra. Fa zasy ianao androany dia andaontsika hitina eny an-tsaha andeha hitoro ny filazantsara. Hitina eny amin'ny fielakelan-trano, eny amin'ny kona-baravarana, eny amin'ny toerana malalaka rehetra, hanambara ny filazantsara. Satria izao ny tenin'Andriamanitra betsaka tokoa, tena maro ny vokatra fa ampijinja ny vitsy. Rehefa malala ao ny tompo, androany aty ampahery ianao. Matombo mbola navelan'Andriamanitra iaina eto ambonin'ny tany. Izasy ianao tao aoriana naterahantsika indray, tao aoriana ilay hoe fahateram-baovao. Na ninona ny mbola tsy nampiakarina, na ninona mbola tsy nalain'i Jesosy any an-danitra. Satria ambarako aminao mbola miandry Jesosy hoe izasy ianao andeha hitondra ny fijinjana ho eny an-tsaha. Tsy inona izany fa ny filazantsara mila toriana amin'ny olombelona rehetra. Izay nahazo mamaim-poana andao izara mamaim-poana. Na paster, na pendraika, na chef de groupe, na groupe de louange, na inona na itena rena sady ampinotsotra hoy aminao nahazo filazantsara mamaim-poana ianao. Andaontsika izara mamaim-poana. Manana drafitrasa lehibe hoe amin'ny volana jona isika. Andaontsika hivavaka.
mba anisany ianao no nentinao am-bavaka voalohany menoto fasahiny ianao. Mety hiteny ianao zange pastera matahotra, zange menatra, zange tsy mahay mitory-teny, zange ohatra zao. Tsy ny fahaizanao nge no entinany fa le fahaizan'i Jesosy napetranao anatinao dia aomby ianao amin'izay iraka izay. Afaka mijoro vavolombelona ianao ny amin'ny zavatra nataon'ny Tompo tato fiangonana. Afaka mitondra ny olona ho an'i Jesosy ianao ka manambara amin'ny fahoavy ny fihavarana izao tontolo izao. Afaka mitondra ny olona izay anatina olana sy ny ady ianao mba hanatona an'i Jesosy mba hahafahany mandova fiainana mandrakizay sady ho tahiny aty ambonin'ny tany. Hoe tsika mbavaka ny tena vavao amin'ny tenanao manokana mba nisan'le olona irahan'ny Tompo ianao. Fa za miteny aminao, raha vao manoka andeha ianao dia ombanao any Andriamanitra. Ombantsika rehetra izay manao mainina mafy Andriamanitra. Ankoatra ny fitondrantsika mbavaka ny tenantsika manokana mba ho ampiasain'ny Tompo, dia andaontsika hitondra-mbavaka mba tena hisy fahombiazana lehibe io fitoriana filazantsara amin'ny volana jona io. Ambara amintsika eto fa tsy hoe itsika rery no manatanteraka izany fitoriana filazantsara mandritra ny volana jona izany ao Antananarivo, fa maro ireo fiangonana izay manatanteraka izany. Ny tsika moa dia natomboka mihitsy hoe manomboka amin'ny fiandohan'ny volana jona, fa misy fiangonana sasany ny tapatapaka ny volana jona mihitsy, ka izany efa mindry havana. Fa maninona no tonga tao ampondra mpanompon'Andriamanitra maro izany? Satria nahoana efa andro farany zao. Ozy le mpanompon'Andriamanitra anankiray izay nampianatra indray andro. Andao ozy sakanantsika ny fiazakasan'ny olona makany amin'ny elo, fa andao taontsika makany an-danitra ny olona. Raha tsy hitsangana nefa ny zasy ianao dia miteny aminao aho fa mbola hisokatra ihany midanadana ny varavaran'ny elo dia mbola betsaka ny olona very raha ohatra tsy mandeha filazantsara izy. Hoy ny teny Jesosy ato-pahazo ny maso dia mijereva iaingana ianareo efa masaka otsin'izay ny eny an-tsaha. Ny anjarantsika sy ianao midina makeny an-tsaha fa inaoko fa tsy maintsy mitondra vokatra. Hitondra vokatra izay manao mainina mafy. Hitondra vokatra be dia be ho an'i Jesosy isika. Ary ity mampahery be mialohan'ny teny ivavahantsika. Zao nge voalazan'ny Baiboly ao amin'ny filazantsara dia mampianatra Jesosy hoe raha misy mpanota anankiray bebaka ety ambonin'ny tany dia misy fifaliana ngeza be any an-danitra. Hainao hoe raha misy mpanota anankiray mibebaka ety ambonin'ny tany dia hifaly ny any an-danitra any. Ry havanao, mbola misy olona eo amin'ny 3 miliara mahery mbola tsy kristianina eto amin'izao tontolo izao. Hainao zany, mbola misy olona 3 miliara mahery mbola tsy kristianina eto amin'izao tontolo izao. Ary eo milaza fa kristianina ireo azy, mbola maro amin'ireo tsy manana ny filazantsara, mbola maro amin'ireo tsy manana Jesosy, mbola maro amin'ireo tsy nateraka indray fa mitondra titra fotsiny kristianina izy. Zasy ianao androany ny andasan'Andriamanitra, andao sokafo ny masom-panahinao dia manomboka saintsaina re fa hampahiratra ny masom-panahinao ny Tompo dia hita hoe reny misy vokatra be dia be reny, dia hitondra ny fijinjana ako, hitondra vokatra ho any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ombantsika rehetra izay vonona ny Andriamanitra, ary raha mampifaly lanitra ianao, hampifaly ianao koa ny Andriamanitra. Halleluja. Ka fanontaniana petraka ary mialohan'ny ivavahantsika, vonona ve ianao? Isa zao mba vonona tsangany an-tanana hoe vonona za. Ary ohatra misy tsy vonona ao tsara. Nareo any hoe izay mahita an'ity afatra ity koa dia aoka vonona ianao fotain'ny Tompo. Ka andaontsika ary hivavaka tsy manina eo am-toerana ihany, hivavaka sy hitondram-bavaka io fotoana lehibe amin'ny volana jona io mba tena hisy fahombiazana amin'ny fitoriana filazantsara. Hivavaka intsika mba tena ho ampiasain'ny Tompo isika rehetra. Hivavaka ary Tompo. Andriamanitra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Namahangy anay ianao Jesosy, fantatro fa tsy kisendrasendra izany, tsy programan'olombelona izany fa tena programanao tokoa Jesosy. Isaorana ny anaranao masina, mankasitraka anao a Jesosy, satria hitondram-bavaka izay ny fitoriana ny filazantsara izay iraisanay saina manomboka amin'ny fiandohan'ny volana jona. Hivavaka izay Jesosy mba hisy fahombiazana lehibe mihitsy io fitoriana filazantsara io. Amindra fo amin'ny vahoaka n'Antananarivo any Andriamanitra, amindra fo amin'ny vahoaka n'Antananarivo ianao Andriamanitra, amindra fo ty tanàna Antananarivo ity, apetraka eo am-pelantananao mba ho fotoana anankiray io.
Hamangy ny Antananarivo ity anie ny filazantsara amin'ny fahamarina, ilay filazantsara amin'ny famonjena. Hamangy any Antananarivo, hamangy ny vahoaka an'Antananarivo. Ka ndreto izay tompo iraisaina entana atrenao, hitonam-bavaka ny tenanay izahay, mba anisan'ny mpandray anjara izahay ao anatin'izany asa fitoriana izany. Ry havano, miandry antsika Jesosy. Raha tsy andeha anao dia iza ny andeha, raha tsy hetsika antsika dia iza mihetsika. Jesosy dia miankina, miantehitra antsika, miandry antsika Jesosy. Andao tena hivavaka, hitonam-bavaka ny tenantsika. Aza raisinao tahaka ny famparezana fotsiny izany. Fa raisy hoe Jesosy mihitsiny no miandry anao, ny lanitra miandry anao hitory filazantsara, ati-pazo ny masonao, mijerenao. Misy fanahy maro miandry amin'izao fotoana izao ry havana, miandry ny filazantsara, miandry ny fijoroa vavolombelona, miandry ilay fanasana izay hoe tsika izy. Vavahy ianao, eto am-bavaka ny tenanao mihitsy, mba ho ampiasain'Andriamanitra, mba ho ataon'Andriamanitra fitaovana, mba tena hosoran'Andriamanitra mihitsy. Ny tsiraray avy aminay Jesosy eo dia ampiasao ho vavolombelonao marina, ampiasao ilaza ny asanao, ampiasao izay Jesosy eo ho fitaovana hitoro ny filazantsara. Na iza tonga eto, vangio fananay tompo, vangio fonay, mba ho sarobidy aminay fanandreo very, mba ho sarobidy aminay fanan'ny olona mbola milomano anatin'ny fanagetsany devoly. Ka hitsangana izay Jesosy, hitory zany famarinana izany dia ilay filazantsara anao zany. Samy hivavaka, tambavaka mba ho fambiazana lehibe. Maro ny olona voataona, maro ny olona ho avy eto am-piangonana. Rehefa mandray fitoriana filazantsara, mandray fijoroa vavolombelona, andray ny fanasana rehetra izay ho aparitaka. Misy olona maro ao an-tsaha mitaraina Jesosy, ny filazantsara anao ny andrasan'izy ireny. Jesosy, ahomby anie izahay, satria ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ny famonjen'Andriamina. Misy maro an-tsaha mitaraina, ka eto mitsiro mahatao, tsy mba misy atoandrona maraina, fa aizina lenoa. Idolo marobe no maniry mafiwe, mamidina makati. Itundray baibulire, fizira fatanje, ani Kristi tukusu. Mandeana unitumpu mandeana, uani bisa tutuluiza, misangana rieni misangana, faizi lubana. Alleluia. Dia isaorantsika n'Andriamanitra lehibe nahafahantsika niaraka niombona, ny raisaina, ny tonam-bavaka izay asa fitoriana ny filazantsara lehibe amin'iny volana Jona iny. Ao Romanina toko voaloha mantsy dia mampianatra ny ten'Andriamanitra diny fahinana ambin'ny folo fa tsy menatra ny filazantsara hozy Paoly apôstôly, fa izany no herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino. Mino aho fa amin'ny fotoana mijoro vavolombelona ianao, amin'ny fotoana mizara fanasana ianao, amin'ny fotoana ihany koa hitory ny filazantsara mihitsy ianao, dia ombanao Andriamanitra. Misy olona voavonjy e, misy olona voavonjo a. Azao inga teneniko amintsika saintsaina inga ty, misy karazan'olona tsy amin'ny alalana na amin'ny alalan'ny paster Adolphe, fa amin'ny alalanao mihitsy nefa voasoratra famonjena azy.
amin'ny alalana mihitsy ny amintsena zany olona zany oa noho izany apetrao anatiny hoe fanontaniana hoe raha tsy andeha zany dia iza ny andeha ary raha tsy anao ako iza ny anatanteraka an'ilay izy fotoana zao ry havana efa kely sisan'ny fotoana efa tombotra ny andro ary ny devoly dia manao izay faraheriny mba entina miazakazaka mihitsy mba androbahany fanahy marobe fa zao hoe andao hiazakazaka mihoatra n'izany isika ao amin'ny asa fitoriana fahombantsika rehetra Andriamanitra tompony hita zao fiangonana zao andao tsika hiditra amin'ny fandarana manaraka indray ary dia hitondratsika ny fanatitra eo anatrehan'ny tompo anaterantsika ny ampafolo-karena ihany koa atao tranon'Andriamanitra fa ny tompo dia marina amin'ny teniny ary hitazay olona mahatoky izy andao hivavaka tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana sy fakasitrananao lehibe indray izahay fa mbola notahinao sy nambininao ka afaka hitonany fanatitra eto anatrehanao amin'ity androany ity averina aminao ny voninahitra sy ny tera sy ny sotrano ny fakasitrahana satria ny fitahina ny fanambinana ny vola rehetra ny fahombiazana amin'ny asa tao dia avy aminao reny rehetrarehetra ireny kondreto izay Andriamanitra anaja anao zahay anome voninahitra anao amin'ny fidonanam-pahafolo-karena amin'ny fanaterana ny fanatitra mba ahafana manitatra ny fansakan'Andriamanitra ahafana mavelatra ny asan'Andriamanitra ahafana mamatsy ny asan'Andriamanitra izany ho tahian'Andriamanitra mandrakariva ny fiangonana ahomby izy ho ambinina izy hitombo ny fari-piainany ho ambinina ny fidiram-bolany ho ambinina ny asan'ny tanany Andriamanitra hitrantsehitra hitondra fitahiana lehibe na eo amin'ny asany na eo amin'ny ara-bolany eo amin'ny fandrarana taony dia ho tahian'Andriamanitra zao fiangonana izao raiso Andriamanitra ho fanatitra kasitrahany eo anatrehanao mifanatitra rehetra sy mifahamezana taonay amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen andao tsika rehetra izay mitondra ny ampafolo-karena tonga dia afaka manosy aty aloha tatazany ny amitoerana mifanatitra fa hiteran'ny tompo amin'ny hira anankiray tsika ao anatiny fanatanterantsika izany rehetrarehetra izany
Jesosy isika rehetra. Aminariny fitahin'Andriamanitra ho an'ny fiangonana isika rehetra izay nanome dia ao mariny tompo any teniny ome dia mba omena ianareo a. Andriamanitra ny anamarina izany teny izany a amintsika rehetra. Ankehitriny dia efa madiva ny tenin'Andriamanitra isika. Alao tonga dia omentsika toerana avy a ireto mpanompon'ny tompo a izay nitondra antsika tao anaty fiderana izay. Filazana voalohany ilazana isika chef de groupe izany fa sy ny mpiandraikitra rehetra fa misy ny vavaka sy vatikanina izay atao a ny alakamisy a fa 20 volame ho avy izao a andro tsy fiasana io ka tongava tsara daholo. Faharoa amin'ny alakamisy amin'ny 12 ora misy fotoana ngeza be mihitsy eto satria io alakamisy moa izany dia araka ny teniko teo andro tsy fiasana dia fitombavaka miavaka izany ny amin'ny 12 a eto amin'ny toerana a ka anasana antsika rehetra ho avy a ny alakamisy a izao. Rapitso alatsinainy a misy fitombavaka lehibe ho atao eto satria misy mpanompon'Andriamanitra lehibe izay mba akalaza ny jobily izay nitandremany ny asan'Andriamanitra na hoe nidirany tao anatin'ny asa fanompoana dia eto amin'ny fiangonana Refiandondrakely izany no anatanterahana izany fitombavaka izany a. Dia io fitombavaka io nefa dia misokatra ho an'ny olona ho an'ny kristianina rehetra. Koa asaina izany tsika vahoakan'Andriamanitra eto Andondrakely a mba ho avy amin'ny 7 maraina no manomboka ny fotoana. Mino aho fa ny fahatongavana hoe dia fifaliana lehibe a eo anatrehan'ny tompo ary hitahin'Andriamanitra ny fiainantsika satria mifaly ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra hoe satria misy mpanotrona izy a hiaraka hifaly aminy a eo anatrehan'Andriamanitra. Fitombavaka moa ny talata tsy miova, misy ny vavaka sy vatikanina maraina ary misy koa ny fotoam-panafahana manomboka amin'ny 12 a ka dia samia ho tahin'Andriamanitra avokoa isika rehetra izany. Dia tsika hiaraka hivavaka avy hatrany a ho an'ny tenin'Andriamanitra. Mivavaha ianao mba hiteny aminao Andriamanitra androany. Mivavaha koa mba hanakambara aminao ny tompo a. Ampiasan'ny mpanompony izy. Sotranao zay Andriamanitra, mankasitraka sy manome voninahitra anao satria nitarihanao sy nitendrenao ako isolovavanao eto. Ity a Jesosy eo ataovy fitaovana lehibe ompelan-tananao a, ampiteny mivavako ianao, manindry ny molotra ianao, ka tsy teny arak'izay sitrapoko ahako, fa ny sitraponao izay naniraka. Andriamanitra, ambarao aminay izay sitraponao rehetra, fa vonina iaino anao izay. Sokafanay ny fonay sy ny fanahinay, mba tena hidirana izany tenin'Andriamanitra izany. Eto ambavaka, mba hiteny amintsika rehetra ny tompo a, eto ambavaka amin'ny fonao sy ny fanahinao a, mba hisy ositra lehibe avy amin'ny fanahy masina, ka ampahiratra ny masom-panahintsika izy, hitombo fatakaranatsika ao anatin'ny teny, mba hitombo fahalalana, ampianatra antsika ny sitrapony Andriamanitra androany, hiteny antsika amin'ny fahamarinana izay tokony atao. Mivavaha ianao, mivavaha. Manome voninahitra anao ary tompo tsara indrindra. Ianao le mahefa zavatra rehetra. Mitenena aminay amin'izao fotoana izao. Mitenena aminay amin'izao fotoana izao. Fa vonina iaino mpanomponao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, mankasitraka ary tompo tsara indrindra. Alleluia. Amen. Andehantsika hijery tenin'Andriamanitra anankiray aloha, izay voasoratra anatin'ny baibolitsika, dia rehefa avy eo izany a, omeko atsika eo ihany a ny loha hevitra izay a ianarantsika amin'ity fotoana ity. Epistily anankiray izay nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Kolosia indray no akatsika izao fampianarana izao a. Kolosianina toko voalohany, 5:10 sy ny 6:20. Kolosianina toko voalohany, eo amin'ny 5:10 sy ny 6:20 no andeha hovakitsika avy hatrany izany tenin'Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy,
izy ny endrik'Andriamanitra tsy hita ny lamato talohany izao zavatra rehetra izao fa tao aminy no nariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana izy no nariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Androany dia adao apitinatsika lohahevitra anankiray izao fampianarana izao manao hoe omen'Andriamanitra anao ane izay rehetra ilainao eo anatrehany. Amen ve? Ry havana izay tonga manotrina ity fotoam-bavaka ity na ianareo ihany koa izay manaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy dia izao no teneniko ampiomana anareo satria hivavaka ho an'ny marary rehefa avy eo satria tena mino ny tenako fa ho amin'Andriamanitra misy fanasitranana. Hivavaka ho an'ireo ao anatina ady ihany koa satria mino ny tenako fa ho amin'Andriamanitra misy fandresena. Hivavaka ho an'ireo olona izay ao anaty olana ny tenako satria tena mino fa misy vahaolana ho amin'Andriamanitra. Fa mandinina ary no mampiomana antsika ako. Fa mandinina ihany koa sahako no milaza izany eo anaty antsika rehetrarehetra satria ny Baiboly dia miteny fa tao amin'i Jesosy no noharian'Andriamanitra na hoe tao amin'i Jesosy no noforonina ny zavatra rehetra na ny any an-danitra na ny ato ambonin'ny tany na ny any ambanin'ny tany dia ambaran'ny Baiboly fa noforonon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy avokoa ny zavatra rehetra. Raha tsoriko izany fiangonana dia izao misy izay rehetrarehetra ilaitsika ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo io. Averiko tsara. Misy izay zavatra rehetrarehetra ilaitsika ao amin'ny Jesosy io. Ary izao no teneniko amintsika na tsy vitan'ny olona nomena anao na tsy vitan'ny vola nomena anao na tsy vitan'ny dokotera nefaina tanterana teo aminao na tsy vitan'ny fahalalanao sy ny fahaizanao nomena anao dia izao no teneniko aminao androany ao amin'i Jesosy misy ny zavatra ilainao eo androany. Misy ny zavatra rehetrarehetra ilaitsika ao amin'i Jesosy ry havana. Ny izany indrindra ary dia hoy aminao androany omen'Andriamanitra anao ane izay zavatra rehetrarehetra ilainao aminy amin'ity androany ity. Ai Jesosy no manome, ai Jesosy no manolotra, ai Jesosy no manatanteraka ny zavatra rehetrarehetra ilain'ny olona izay manana fahasahiana anatin'azy. Averiko tsara. Ai Jesosy no manome, ai Jesosy no manolotra ny zavatra rehetra izay ilain'ny olona manana fahasahiana andeha anatin'azy. Any amin'ny filazantsara Marka 10 manomboka eo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:12 dia misy izao tenin'Andriamanitra izao tantara ny marimarina kokoa izay ambaran'ny Baiboly. Nisy lehilahy anankiray ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe io lehilahy io dia niaina tao anatina aretina jamba nandritry ny fotoana maro, nandritry ny taona maromaro mihitsiny no niainany izany aretina izany. Voalazantsy filazantsara Marka 10 eo amin'ny 9:7 ity fa nandalo tao amin'ny tanàna anankiray atao Jeriko Jesosy. Rehefa tonga tao amin'ny tanàna Jeriko Jesosy dia voalaza nisy vahoaka be dia be ny fanitrakitso, nisy vahoaka be dia be ny fanaretsaka, ny tabataba nanaradian'i Jesosy. Fa ilay lehilahy tao Bartimeo izay voalazan'ny Baiboly fa mangataka eo amoron-dalana miandry efa fanampian'ny olona, miandry efa tsy fiantran'ny olona, nanomboka na eny ny antsoantson'ny olona, na eny ny tabataban'ny olona,
nametraka fanontaniana tamin'ny olona partimeka ny teny manao hoe fa inona ka izao mitabataba, fa inona ka izao vahoaka be dia be mifanaresaka izao. Nisy namaly izy manao hoe mandalo eto amin'ity toerana ity ilay Jesosy Kristy avy any Nazareta. Voana ianao izany Bartimeo dia ambarany ten'Andriamanitra fa tsy nisalasala izy, tsy niavatra izy, fa nomboka niantsoantso izy. Na ninona hoe izy? Niantsoantso Bartimeo ka ny teny manao hoe ry Jesosy anaky Davida mba mamindrafo amiko ianao. Izany hoe fa nanomboka nafantatra nare Bartimeo fa mandalo eo Jesosy dia velona tao anatiny fa io Jesosy io misy ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Jesosy ny loharano ny zavatra rehetra. Ka tsy niavatra izy fa nangataka hoe mamindrafo amiko. Fa ity amin'izay ilay loha hevitra antsika. Izao ny teny Jesosy rehefa tonga tao Bartimeo izy. Dinganiko aloha ilay tantara fa mbola hiverina any ariana antsika ny amin'izay. Tonga teo akaikin'ity lehilahy ity Jesosy dia izao ny teneniny. Inona kay ny tianao mba ho ataoko ao aminao? Ahoana hoany? Inona ny tianao mba ho ataoko ao aminao? Matoa Jesosy nametraka fanontaniana izany dia vonona anome izay rehetrarehetra ilaina. Na inona. Tonga dia nametraka fanontaniana izy. Inona ny tianao? Inona ny ilaina omeko anao ry Bartimeo? Ry ava malala ao amin'ny Tompo. Androany koa ahoko tia teny aminao. Petraka eo aminao ny fanontaniana androany. Inona ny tianao omeny Jesosy ianao androany? Inona ny zavatra ilainao ny amin'Andriamanitra androany? Amin'ny anaran'i Jesosy ho azonao izany androany. Ho azonao izany androany. Izay tsy vitan'ny olona menanao, vitan'i Jesosy mamena izany. Satria amenina mora kely rangahy izany. Saintsy ty fanazavako ty igny. Za tena mino fa rehefa nanomboka teraka jamy Bartimeo, rehefa tao anatin'ny fahajambany Bartimeo, noko fa nitady fanasitranana ho azy ny ray aman-dreniny. Sa tsy marina? Inoko fa nisy fianakaviana niantra anazy dia ndao rangambo karakaraina aloha sao dia mbo sitrany ianao. Faro, mety nisy olona mba malala tanana tao, mety nisy olona mba nalahelo anazy tao, ka nikarakara hoe andao entina any amin'ny mpanasitrany, andao entina any amin'ny mpitsabo, andao entina hiatseroa, fa tsy hitany mihitsy ilay izy. Fa tamin'ny vanim-potoana nifanena tamin'i Jesosy izy dia vonona Jesosy ka niteny manao hoe inona ozy ny ilainao avy aty amiko? Inona ny tianao mba omeko anao? Inona ny ilainao avy aty aminao Jesosy? Ry avanao, tsy hain'ny olona nanome an'ilay izy amin'ny Bartimeo, tsy hain'ny olona nanatanteraka izany amin'ny Bartimeo, fa vita le tompony zavatra rehetra, vita le manana ny zavatra rehetra. Jesosy, izy ambaran'ny Paoly apôstôly tao aminy no nariana ny zavatra rehetra na nany an-danitra, na ny ety ambonin'ny tany, na ny hita maso na ny tsy hita maso, tao amin'ny Jesosy daholo no ariana. Na hoe tao amin'ny Jesosy daholo no foronina ilay izy. Dika izay manana izay ilainao izy androany. Tena ianao nakaikinao manana izay ilainao Jesosy androany hoe. Dia anao va menina mafy be ary ianao. Resy lahatra ny amin'izany ve ianao? Mino ve ianao fa marina ny Baiboly? Hoe tao amin'ny Jesosy no foronina ny zavatra rehetra. Ny fiainana mandrakizay dia ao amin'ny Jesosy ny akanana azy. Hoy tenin'ny Jaona 4:9, Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary mbola nabaran'i Jaona, rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao dia Jesosy manome anao be dia be. Tena nakaikinao be dia be no meny Jesosy androany. Be dia be no raisitsika androany hoe. Dia manao vamenina fa ho tanteraka ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tanteraka ho azy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Faharoa, ny natonga naresy lahatra hitondra ity fampianarana ity rehefa nanomana toriteny dia izao. Maro amin'ireo kristianina, maro amin'ireo olona mpanaradiana Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao, miaina ao anatina fiainana tsy sahazana zanak'Andriamanitra. Averiko tsara. Maro amin'ireo milaza fa kristianina, maro amin'ireo milaza fa zanak'Andriamanitra no miaina
na hoe toetra ao anatina fiainana tsisy hazana zanak'Andriamanitra. Misy olona miteny izy le rainy ny tompo zavatra rehetra, le Andriamanitra ivavahana, le Jesosy tompo ao anatiny no nahariana zao rehetrarehetra izao. Fa ny fiainany nefa ny isan'andro, ny fiainany nefa ny amin'ny ankapobeny, fiainana fiain'ny fisetona, fiainana fiaino alahelo, fiainana fiaino ranomaso, fiainana fiaino aretina, fiainana fiaino fanilikiliana, fiainana fiaino fahantrana, fiainana fiaino faharavana tanteraka, dia ohatra mampanontany tena hoe aiza le Andriamanitra tompo izao rehetra izao ivavahantsika? Aiza le Andriamanitra le Jesosy izay nahariana zavatra rehetra izay mitoetra ao anatsika? Ry afa-malala ao amin'ny tompo, raha matoa hoentin'Andriamanitra aminao izao afatra amin'ny alalanay mpanompon'Andriamanitra, dia tian'Andriamanitra ianao androany, tian'Andriamanitra ho tonga sainanao hoe andinika ny fiainanao, hoe sahazana zanak'Andriamanitra vao izao fiainana iainako izao. Mendrika amin'ny maha-olon'Andriamanitra nafa izao fiainana iainako izao. Androany amin'ny teny aminao, hoy aho hoe anova ny tantaram-piainantsika rehetra ny Andriamanitra. Tsy mahazo miaina amin'ny fiainana tsy avy amin'Andriamanitra intsony ianao, tsy ekena intsony hoe fiainana tsy avy amin'Andriamanitra ny iainanao, fa hoy amin'ny anaran'i Jesosy hoe anova ny toeranao amin'izay ny Andriamanitra, anova ny toeranao amin'izay ny Andriamanitra. Ka mendrika fiainana mazanak'Andriamanitra izay fiainana iaina izay manao melona mafy. Ity ny famarinana hoe soron'Andriamanitra eo amin'ny toerana tsy sahazanao amin'ny mazanak'Andriamanitra ianao. Misy olona be dia be tondron'ny olona molotra, ny tsy mpivavaka indray manonjo molotra anazy, so vehivavy. Misy olona be dia be lasa ny fiainana jentilisa indray tsy iriritriny, hoe tena sambatra hono ny jentilisa, sambatra hono ireny, raha mba izy hono noatra ireny, raha mba zany oatra an'iny. Fa manomboka androany ity teny aminao, le ao anatinao ao, le Jesosy niraisinao tompo-pamonjy ny fiainanao, izy namoronana ny zavatra rehetra, izy ny loharano, izy ny sorsa ao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Noho izany amin'ny teny aminao, ametraka anao amin'ny toerana sahazanao amin'izay Andriamanitra, ametraka anao amin'ny toerana sahazanao amin'izay Andriamanitra. Ary ity ny famarinana, amenao mihoatra, amenao be dia be, amenao fiainana tsara, io irinao io ho azonao amin'izay le niandrasanao, ho azonao amin'izay le niandrasanao ho azonao amin'izay le nilainao amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga aminao izay milo zany. Hoy aho teo hoe rehefa nanomana an'ity hafatra ity aho dia nomboka nanontany tompo aho fa maninona ity no hafatra tsy maintsy ampitondraina, dia araka ilay fanazavana teo, satria mahita olon'Andriamanitra be dia be Andriamanitra miaino anatina fiainana tena tsy sahazana vahoaka an'Andriamanitra mihitsy. Satria raha mandinika zava-misy sy ny fiainana iainan'ny olona ankehitriny isika dia tena maro amin'ny milaza fa olon'Andriamanitra hoy aho no miaina ao anatina fiainana sarotra, ao anatina fiainana tena hoe mampalahelo tanteraka. Ary faharoa, izao tsy tontolo izao mihitsiny no efa hoe tena miaino anaty fahasarotana, ary tsy misy tsy miresaka izany ny olona maro, satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka hoe amin'ny andro farany dia hisy andro sarotra ety ambonin'ny tany. Izy vanin'andro sarotra ety ambonin'ny tany. Ary izao no teneniko amintsika, tsy eto Madagasikara ihany, fa saingy ny fiainana ety ambonin'ny tany rehetra mihitsy no efa mafy amin'izao vanim-potoana izao. Efa mihazakazaka mankany anaty fahasarotana ny fiainan'ny olona maro amin'izao vanim-potoana izao. Mazava ihany koa moa fa araka ilay teneniko teo hoe ny tenin'Andriamanitra, i Paoly apôstôly dia nanoratra amin'ny bokin'ny Timoty hoe any aparany ihany dia aninona? Misy andro mahory any aparany. Midika izany fa tsy memora ny fiainana fa mihazakazaka mankany anaty fahasarotana. Averiko tsara. Ny fiainana dia tsy memora akory fa mihazakazaka mankany anaty fahasarotana. Miasatra ny fiainana iainan'ny olona dia ambony tany. Ny andro mahory dia midika fa misy fahabangan-javatra maro eo amin'ny fiainan'ny olona.
Zay ny dikany andro mahory. Misy fahabangan-javatra maro eo amin'ny fiainan'ny olona. Na hoe ohatrany misy zavatra tsy ampy foana eo amin'ny fiainana. Naniry izy, nangetahety izy. Hoe raha mbazaha sao manana an'ity dia faly miadana azo ilay zavatra. Fa ohatra misy tsy ampy foana. Ohatra misy banga foana. Ohatra misy fandriana foana ao anatiny. Ohatra tsy tena ampy fifaliana ankamaroan'ny olona. Fa ny mahafinaritra ny fandiavana, eno zao. Ny tena mahafinaritra sy ny vaovao mahafaly ambarako aminao dia ity. Ekena fa miazakazaka makany fahasarotana amin'ny fiainana aty ambonin'ny tany. Misaotra amin'ny fiainana iainan'ny zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana izao. Fa ity ny mahafinaritra sy mampahery. Ny fiangonana amin'izao andro farana izao, amin'izao vaninandro misy antsika izao, dia fotoana izao tena anavahan'Andriamanitra ny fiangonana. Fotoana tena anavahan'Andriamanitra ny fiangonana izao. Ireo olona tena manompo an'Andriamanitra marina dia amin'izao vanim-potoana izao mihitsiny no anavahan'Andriamanitra izao fiangonan'Andriamanitra izao. Izany hoe na inona zavatra misy sy fahoriana miatra eto amin'ity zao ity dia vonin'Andriamanitra anavaka anao ka hanome anao izay ilainao izy. Averiko tsara. Na inona zava-misy sy fahoriana miatra eto amin'ity zao tontolo zao ity dia izao mihitsy no teneniko anareo hoe vonin'Andriamanitra anavaka anao sy hanome anao izay rehetrarehetra ilainao ane izy. Amen na ve? Hoy aminareo, na inona hoy aho ilaina dia vonin'Andriamanitra hanome izay angatahanao. Tonga eto ianao androany. Miaino ty fitaovam-bavaka ity any amin'ny lalan'ny Facebook ianao na ny YouTube ve? Tena tsapanao hoe ilainao mafy io zavatra io. Tena misy fandriana lehibe ve ao anatinao? Sa tianao azo avy amin'Andriamanitra ve ilay izy? Dia hoy aminao tsy ampisalasalana. Afaka omen'Andriamanitra anao zany androany. Amen na ve? Mety misy zavatra nankatahanao efa ela koa ve tao? Efa misy zavatra efa mba nentinao ambavaka tena atrehan'Andriamanitra. Tsy haiko, mangataka ianao mba hazo asa? Mba mangataka ianao manana posta tsara amin'ny toeram-piasana? Mangataka ianao ve mba vita zavatra anankiray ngeza be mba ho anao sy ny taranakanao? Mety mangataka ianao mba ho ampiasain'ny tompo amin'ny asa fampona? Mangataka ve ianao mba ho salama tsara ihany koa hoe tena ho sitrana ny aretina? Mangataka ve ianao mba voafafa ny trosanao rehetrarehetra? Mangataka ve ianao mba handresiny amin'ny tribonaly? Dia hoy aminao ry havana, afaka hanome anao izay ilainao Andriamanitra. Afaka omen'Andriamanitra anao zany androany. Afaka omen'Andriamanitra anao zany androany. Halleluja. Mazava ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny Marka 10 teo amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 9:10. Tsy nisalasala nge Jesosy na niavatra fa tonga dia fanontaniana napetrana. Inona ny tianao omeko anao? Na hoe inona ny ilainao va ty amiko androany? Androany, inona ilay izy? Tonga dia izao ny tenen'i Bartimeo. Mpampianatra ô, ampahirato amin'ny masoko. Gaga daholo ny olona rehetra. Tena afaka oranga amin'ny fangatahan'ity lehilahy tiako. Hatramin'izay volany nangatahany taty amintsika. Hatramin'izay tsy haiko hoe nangataka tsy hoe mba soloindray ty tehako ty fa ohatra efa manomboka kokakoka be amin'ilay indraindray mandondona zavatra. Na mba soloindray ny solomasoko fa efa manomboka ohatra tsy dia tena anina tsony izy ty. Na hoe iza no mba hitantana indray fa fareraka ilay olona ao an-tranonay. Fa tonga dia izao ny teneniny, mpampianatra ô, mba ampahirato masoko. Satria Jesosy ny teny, inona ny tianao ataoko aminao? Androany koa miteny aminao. Fa rehefa tonga teo Bartimeo nge Jesosy dia nanomboka resy lahatra Bartimeo nanomboka tena nilo izy fa i Jesosy mametraka fanontaniana anazy io ao amin'ny Jesosy no ariana tao loharano zavatra rehetra. Amen na ve? Ampahirato amin'ny masoko izy. Tonga dia niaraka tamin'izay. Dia izao voalazany tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminao hoe tongava aminao. Amen na ve? Ahoana ozy nataony? Tongava aminao
mandeha any ianao fa ny finoanao namonjy anao dia niaraka tamin'izay sitrana izy nahiratra ny masony azony izay nilainy dia lasa niaraka nandehandeha niaraka tamin'i Jesosy izy androany akeo amin'ny teny aminao ho azonao izay ilainao omeny Jesosy ianao izay ilainao dia hiaraka amin'ny Jesosy ireo ka mihavoninahitra ny anarana halleloja zao ary ity mifanontaniana mipetraka ary dia hoe ahoana ary anefany no tokony ataontsika kristianina mba ahafahan'Andriamanitra manome izay ilainao na hoe mba ahafahan'Andriamanitra manatanteraka izay rehetrarehetra nangatahanao teo anatrehana. Inona no tokony ataonao? Problème mipetraka dia ity mantsy. Hitantsika be dia be ny olona misy zavatra mba tiany ho azony avy amin'ny tompo ihany. Misy zavatra mpanangatana teo anatrehan'Andriamanitra ihany. Fa ohatrany tsy mahazo izy. Ohatrany tsy nisy ninina azony. Dia indraindray ohatrany mampanontany teny ireny hoe tena ao amin'ny tompo marina ve ilay olona. Ka izay indrindra no antony tsy maintsy hitondrahako ity fampianarana ity amin'ny fanazavana hoe ahoana no tokony ataonao mba ahafahantsika kristianina mahazo izay rehetra ilaintsika amin'ny tompo na hoe mba ahafahan'Andriamanitra manome antsika izay rehetrarehetra ilaintsika. Voalohany araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5:10 manomboka ny 7. Filazantsara ny Jaona 5:10 dia amin'ny 7 dia izao voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay inona hono dia toy izy raha dika teny malalaka izy hoe angatao izay tianareo na inona fa ho azonareo izany na hoe homenanareo ilay izy. Hoy tenin'Andriamanitra eto Jesosy nanao fanoharana ny amin'ny voaloboka teto amin'ity afatra ity. Le voaloboka dia izy ao aminy izy le fototry le voaloboka, izy mifototry ny zavatra rehetra, izy mifototry ny vokatra, izy mifototry ny fahombiazana. Dia niteny Jesosy hoe raha miray amiko ianareo fa tsy tonga dia niteny izy alaivo daholo izay tianareo fa ilay izy tonga dia mandinga antsika indraindray. Fa jereva no fanalahity raha miray amiko ianareo. Raha maninona hony? Mazava ho azy zany ainareo na misy jiro be dia be ampoule be dia be areto misy lampa be dia be mihitsy fa tsy miraikitra amin'ny interrupteur ilay izy na tsy mitohy amin'ny sorsa izay akatsika herinaratra any ambadika ilay izy dia miteny aminao fanamaizina ohatry ny ahoana ato. Misy lampa be dia be miantokantona ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity fa tsy mipetraka tsara any amin'ny fototra azahoantsika herinaratra. Ny fil mitondra izany herinaratra any dia mipetraka ao lampa be dia be fotsiny ilay izy. Fa ny fanirianao tokony mba mazava rangaha ato. Tokony mba ohatrao pianao daholo reto. Piro zareo ny ary nefa nitapaka ilay ary dia miteny aminao fa tsisy mazava hiposaka eo. Tsisy mazava ho hitanao akoriny eo satria ny ary mihitsy tsy mipetaka. Fa raha tianao hazava ny ampoule rehetra ao anatin'ny trano dia tsy maintsy mipetraka any amin'ny fototry herinaratra aloha. Any amin'izay fiavian'ny angovo any manomboka mipetraka aloha. Dia misy fitohizana ao dia ho azonao amin'izay izay rehetra filàna ilainao. Na fahazavana eo, na hafanana eo, na inona na inona ilainao dia ho tonga izany. Dia tsisy hafa fa tahaka izany mihitsy ny fiainantsika kristianina. Jesosy no antony, Jesosy ny soratra ny zavatra rehetra. Ny izany voalohany raha tianao ho azo izay ilainao, raha tianao ho tonga izay nangatahanao amin'ny anaran'i Jesosy, mila tsara fifandraisana amin'ny Jesosy ianao. Tena akaikinao mila tsara fifandraisana amin'ny Jesosy hoe dia izay no mahatonga antsika mahazo an'izay ilaintsika. Mila maninona hony? Jesosy mihitsy teto ny teny fa tsy paster Claude hoe raha miray amiko ianareo. Izany hoe misy karazan'olona te hahazo fa tsy miray aminy akory. Dia ohatran'ilay ohatra kely moa ny amin'ny herinaratra sy ny fahazavana teo. Tsy ho hitanao mihitsy ny fahazavana ilainao rehefa tsy mipetraka any amin'ny fototra hiavian'ny herinaratra ny fahazavana ny fil anankiray.
misy karazan'olona te hahazo, misy karazan'olona te handray, misy karazan'olona mila zavatra avy amin'Andriamanitra, fa izy ratsy fifandraisana tamin'Andriamanitra. Tsy tena mifandray amin'Andriamanitra. Izany hoe mila tena miray tsara amin'Andriamanitra isika. Amen ve? Ahoana ary zany hoe miray tsara amin'Andriamanitra izany e? Tsy misy hevitra intsony mampisaraka amin'Andriamanitra. Tsy misy hevitra intsony mampisaraka antsika kristianina amin'ilay Andriamanitra loharano zavatra rehetra. Tsara fifandraisana. Le hevitra amarako eto dia tsy inona fa ny fahotana. Zao voalaza ny Isaia 7:50. Andiny faharoa. Faneloko anio izy ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ary ny fahotana dia mampiafina ny tavana. Isaia 7:50 andiny faharoa. Izany hoe misy olona zany milaza fa kristianina, olon'Andriamanitra, fa kay mbola misy hevitra mampisaraka aminy sy le Andriamanitra. Any ka tsy mety azo izay ilaina, tsy mety tonga izay tediavina, dia zavatra mampalahelo dia ity. Lozan'ilay olona mitety fiangonana, lozan'ilay olona manendrika konferansy, lozan'ilay olona makety sy makeroa, ivavahany daholo ty karazam-piangonana ity, satria izy mietreritra fa izany no antony azahoany an'io. Dia zao ny tenenina, raha tsy azo 4 angaha dia azo aiza? Azo aiza hono? Any amin'ny hafa ve? Tena ohatry tady ho any amin'ny hafa ve za? Fa zao ny teneniko aminao, eto le fototry ny voaloboka eto. Eto le loharano ny zavatra rehetra. Eto le Jesosy naharian'Andriamanitra zavatra rehetra eto. Fa ny ataonao, andao arodana le hevitra riavana. Esory le hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Aoka ho tsara fifandraisana ianao amin'ny Jesosy. Aza misy, aza vela isy mbola mampisaraka anao Jesosy intsony. Amen. Halleluja. Zao mantsy ny teneniko amintsika. Andriamanitra ne tsy tia fahotana, fa miantso ny mpanota hiala amin'ny ratsy fanaony. Averiko. Andriamanitra tsy tia fahotana, fa miantso ny mpanota izy hiala amin'ny ratsy fanaony. Amen na hoe? Halleluja. Maro ny olona no mbola tena miaina anaty fahotana, mbola milomano anaty fahotana, mbola miaina tanteraka anatina faharatsiana. Ka andaotsika riavana, ataotsika izay tsaratsika fifandraisana amin'Andriamanitra. Amen. Andao ataotsika izay tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Halleluja. Raha miray amiko ianareo Jesosy, andao arodana amin'ny fahotana, dia ho tsara fifandraisana amin'ny Tompo isika. Faharoa, inona ihany koa no fototra na hoe tokony atao mba hahatonga antsika ahazo izay zavatra ilaintsika ao amin'Andriamanitra? Anisan'ny fototra faharoa dia tsy inona izany fa ny vavaka izay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ohatrany tsisy amenina intsony fa efa amin'ny 12 sasany, amin'ny 12 sasany mahery kely eny izao. Haiko tsara mihitsy. Anisan'ny fototra anankiray ahafahan'Andriamanitra manome, manolotra sy manatanteraka zavatra ilaintsika ihany koa riavana dia mivavaka. Amen na ve? Raha vao misy kristianina vonona hivavaka amin'Andriamanitra, raha vao misy kristianina vonona anatin'Andriamanitra hivavaka eo, dia hisokatra amin'ny tanan'Andriamanitra, dia hipetraka amin'ny fanontaniana, inona ny ilainao, inona ny tianao omen'Andriamanitra izany. Hitatsika, ohatra entiko manohana izay faharoa izay ao amin'ny boky Samuela voalohany, toko voalohany, ao amin'ny 9:7. Samuela voalohany, toko voalohany, eo amin'ny 9:7. Eto dia ahitantsika vehivavy anankiray, ny zavatra efa nilainy ela be mihitsy, efa niriny ary tsy mety azo mihitsy. Ary raha mba olombelona na ara-tsy azy dia efa hoe tsy ho azo ntsony angambany eo, tsy ho hita ntsony angambany eo, tsy ho voaray antsony angambany eo. Satria ihana dia ozy ny Baiboly hoe vehivavy nataon'Andriamanitra ho momba izy
Samuel voalohany toko voalohany dia fahenina mampianatra zay. Andriamanitra mihitsy namomba azy zany hoe volontén'Andriamanitra hoe mombo ty vehivavy ty tsy miteraka. Fa zao teneniko aminao androany, na nampisafian'ny olona ianao, na ndrafain'ny olona amin'ny fiainanao, na ndrafain'ny olona ny tokantranonao, nizanizana napotika amin'ny fiainanao. Fanapaha-kevitr'Andriamanitra any namomba ny ihany, fa rehefa mivavaka izy nanomboka nomen'Andriamanitra azy zay nangatahany rehetra. Noho izany, zay sotasotan'ny olona, zay figafian'ny olona, zay fanaovan'ny olona tsintsino, ho ravy ao amin'ny fiainanao zany androany. Ho ravy ao amin'ny fiainanao zany androany. Andelara Jesosy iova ny tantara rehetra. Ho azonao zay ilainao a. Amen zany. Tena mahita olona be dia be ako. Manomboka misy zavatra miova ao an-tsainao ao zao. Manomboka hitanao hoe tena ho azoko amin'izay rangahy io. Manomboka misy faniriana ao anatinao hoe tena azoko ty ka. Ay Jesosy ka moa loharano zavatra rehetra. Tsy fiainana mandrakizay fotsiny no manino anahako, fa izy efa tondra fiainana be dia be. Noho izany mila ananako le be dia be androany. Mila ananako izay ilaiko androany. Mila azoko amin'ny anaran'i Jesosy. Ho azonao zany ho azonao zany ho voarayanao amin'izay io a. Amen. Nomboka lasa ihana. Nakeo amin'ilay tompo zavatra rehetra. Nakeo amin'ilay mpanome zavatra rehetra. Ny vavaka, ny olona nandeha nanao fety a, ny olona nandeha sakafo ninana nisotro a, fa ihana. Lasa izy nitondra ilay faniriany tany amin'Andriamanitra. Andriamanitra, mba ome zaza zahay e. Andriamanitra, mba tena ome zaza zahay e. Misy lay natao Ely, mpisoron'Andriamanitra tamin'izany fotoana. Ely mpisorona, rehefa nahitany ihana tena ohatra mihetsiketsika eo amin'ny tempony, loasa mihetsiketsika vavany. Mihetsiketsika fotsiny. Ohatranao le rehefa le tena ao anatina olana zavatra sarotra be sy le mitomavina. Andriamanitra, dia tena raro ny ve zao. Andriamanitra ndray ny antany raro ny ve zao. Andriamanitra tsy raro kosa zao a. Ava maninona. Andriamanitra sao dia tsy mety kosa rangahy zao a. Dia ohatra mihitsy le taony Andriamanitra, pomezana. Tsy le tato am-posisany vetsivetsy tena niorakoraka. Fa ny vava nihetsiketsika tsy nalopeo. Zany hoe faratapina vavaka mihitsy nataony ihany. Ohatra le ataonao manomboka androany. Ohatra le ataonao manomboka androany. Ny vavaka izy. Dia hitanareo zavatra misy zay le fanelingelenana kely. Izay le zavatra misy indraindray. Eo am-pivavahana ianao dia ohatra misy devoly miteny aminao hoe lany fotoana fotsiny eo a. Fa maninona raha makany amin'ny taontaonareo a. Eo indray dia vavaka eo am-pivavahana. Ohatra misy devoly mikitikitika anao. Hatramin'izay ianao ny vavaka atao ohatrany tsy nahazo akory dia inona mbola eo. Maninona raha tonga dia mitsangana eo. Lohalika anao fotsiny mivadika kolera. Anatsatso ny vavaka atao antsika Satana indraindray. Dia iteny Satana eo inona akory ny raisinao eo. Nomboka ny teny amin'izay Ely mpisorona. Oriana, nga dia nisotro be loatra ianao nefa izay ty mbola milamina tsara e. Fa haiko ange ny problème anao fianao le tsy miteraka mihitsy dia satria misy karazan'olona hono rehefa anaty problème be dia manketso izy dia hoe fa maninona no misotro. Tsy zakako ny problème-ako pastera. Dia maninona rehefa misotra dia adiko fa miteny aminao a fa lasa maro problème miampy problème amin'ny fiainanao raha migaky ianao no averinao fa solution. Tsy misy vahaolana ao amin'io fa za mbola tsy nahita soratra teo amin'ny tavoahangy ireny. Za koa mbola tsy narahy ny tavoahanginy ireny mantsy. Mbola tsy nahita soratra teo hoe ity a himpamaolana. Ka raha aiza ningeteny hoe paisa. Raha misotro kely anio ianao dia mivata teraka izy ka tsy hoenina ntsony. Fa tonga dia rapitsy maraina milamina be. Tonga ianao dia milamina. Tonga dia vahaolana 100% niraisana. Raha izany nakany daholo tia manana problème ty a dia nikitikitika kely dia samy miala zana. Ary zay natonga ny Ely teny Oriana fa mandram-pahaviana no mamidovay stock ianao esory le izy fa tsy manome zanaka akory zany. Osy nataony ihany. Tompoko, tsy mamitoka tsy misoto divay fa mamoaka le faniriako ako. Ohatra nataon'le tandrondra kely eo anatrehan'Andriamanitra. Tonga dia izao ny tenen'ny Ely mpisorona. Omen'Andriamanitra anao ane. Izay nangatahanao taminy. Tena akaikinao omen'Andriamanitra anao ane izay nangatahanao taminy. Dia manaova menina mafy ianao.
Manaova menina mafy ianao. Tonga dia dinganiko ny tantara. Niaraka tamin'izay dia izao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nahalala azy ny vadiny dia nitoejaza izy dia niteraka ny lehilahy anankiray goavana. Izany anisan'ny mpaminany lehibe tsy iza fa Samuela ny anarany. Za koa miteny aminao goavana noho izay nilainao. Goavana noho izay niandrasanao. Goavana noho izay tediavinao. Ho azonao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tsara lavitra ny men'Andriamanitra anao izay manamenina mafy. Na Samuela izy. Fa tsy haiko inona ny ilainao. Inona ny tianao azy zao? Mihina fa tsy nitady. Sa misy mitady Samuela koa teny anako sa Samuel za mihitsy ary pasteur. Mety Samuela ngeza be ny ianao ny ilainao. Mety Samuela voateraka. Mety tsy haiko e. Fa zao antaneko aminao androany. Le kontina tahaka ny tsy tokony azo ary. Lasa nahazo izy rehefa nivavaka. Satria nimena izay nilaina. Dia hoy aminao androany. Ianao io efa namarin'i Jesosy. Efa nividiany tamin'ny rano. Efa natao sakrifisy ny ainy. Ny izany ry havana izay zavatra ilainao rangahy. Omen'Andriamanitra izany androany. Faraparanako. Ozy ny Jaona 5:17 any. Efa mivakitsika teo. Raha mitoetra ao anatina reniteniko. Tsy maintsy misy tenin'Andriamanitra mivelona mitoetra ao anatintsika ary fiangonana. Satria inona ny antony? Ny tenin'Andriamanitra dia tsy iza fa Andriamanitra ihany. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy iza fa Andriamanitra ihany. Izaho sy ny teny koa Jesosy dia inona? Iray. Iray Jesosy sy ny teniny. Dika izay dity. Ny tenin'Andriamanitra nge nahariana ny zavatra rehetra. Ny tenin'Andriamanitra nge noforoana ny zavatra rehetra. Ny tenin'Andriamanitra afaka mampisy ny tsy misy. Ny izany engane mba ho tranona tenin'Andriamanitra ny fonao, ny fanahinao, ny sainao. Tenanao zaranga tsy tranona olana zany intsony. Ny saiko tsy tranona fiasan-doha zany intsony. Fa ny saiko dia saintsaina tenin'Andriamanitra. Ny foko dia ho feno tenin'Andriamanitra. Ny fanahiko dia ho feno tenin'Andriamanitra. Ka izay tenin'Andriamanitra ananako dia anisan'ny sotra azahoako izay ilaiko androany. Rehefa vitanao zany dia efa aminao amen ianao. Amen na fe. Mila manana tenin'Andriamanitra mitoetra ao anaty. Raha mitoetra ao anatina reny teko izy. Fa tsy ny teny izy raha mitoetra ao anatina reny ny olana. Ohatry ny hafahafa ilay izy indraindray hoe Jesosy eo. Ny teninao fe dia izy ento koa. Tsy izany namorona. Fa Jesosy no niteny. Raha miray amiko dia aveo mitoetra ao anatin'ny teniko. Dia angatao izay tianao na inona na inona. Tena izany hoe kaiky na inona ilay izy. Dia tenenao ampiko kely ilay izy. Na firy hoe. Na ohatry ny ahoana abeany hoe. Vonona Jesosy hanome an'ilay izy androany. Dia sambory amin'ny anara zao fa ho azonao zany. Ho azonao zany. Ho azonao zany hoa. Ary ity ny teneniko amin'izao fotoana izao efa mahita. Efa irahan'Andriamanitra ny anjely aname anatitra izany ao an-tokantranonao ao anatinao ao am-poketranao ao am-posinao ao amin'ny fahasalamanao ao amin'ny miaram-pananao ho asika rehetrarehetra zany. Alleluia. Ahoana ny azahoanao tenin'Andriamanitra ary mba hitoetra aminao? Ny azahoanao tenin'Andriamanitra hitoetra aminao dia izao. Voalohany, vaky ny baibolinao. Ity manomboka amin'ny Genesis ka hatrany Apokalipsy. Ity no mamaritra ny nisy hevean'Andriamanitra. Raha hijery zany ianao izy Andriamanitra, dia inona ny asany? Dia manahoana ny fahaizany? Dia inona zavatra vitany? Aza mitady aina ny hafa-tsony. Fa ato jerevana dia hitanao momba azy. Tenenao akaikinao hoe Baiboly mamaritra momba an'Andriamanitra rehetra hoe. Amen na ve? Noho izany famakianao Baiboly na tonga hanohanana tenin'Andriamanitra. Amen. Magagana misy karazan'olona mamaky gazety nga mampime averiny hatramin'ny voalohany rehefa avy namaky izy mbola te hime izy. Mbola misy izany moa dia tsy misy intsony. Tena zay efa ela be mihitsy tsy maharaka be hoe pasteur taraiko koa ianao zany.
tena efa ela be tsy vidy gazety tsy fa za mamaky baiboly foana fa tena efa ela tsy nividy tsy haiko hoe efa tamin'ny firy taona nge za nividy gazety zany dia mijery ohatra tsy diko tsy taraiky ana hoe tsy maharaka mihitsy hoe tsy anona fa tena marina ny fotoana mihitsy laniko amin'ilay izy ny tena tsy mavita fa misy karazan'olona mavita manomboka any amin'ny titra ka hatramin'izay rehetrarehetra hatramin'ny filazana manjoa hay maty raha iza ry ity jerevanao ary misy any andafy mihitsy ke zanany ary izy ke olananina mihitsy voavakinao tao aly hatramin'ny zafy afiny zafy kely ny zafy paladiany fa vao mamaky ny tantara hoe Jesosy dia avy amin'ny taranaka Davida dia Davida dia niteraka ny anina ny anina inona ary ty anaran'olona be dia be ty fa ny filazana manjoa tetezinao ny anaran'izy menakavy marina ve sa tsy marina marina Andriamanitra mamindrafo amin'ny fahatsifatany fahamarinana fa manomboka androany aty ito tenin'Andriamanitra velo loharano zavatra rehetra azahoana izay rehetrarehetra ilainao manao famenona mafy faharoa mahazo toa ianao mamonjy fiaraha-miangona satria ao Andriamanitra mitondra teny amin'ny alalan'ny mpanaoviny zay koa ny azahoanao tenin'Andriamanitra ankoatra amin'ny famakiana baiboly mahazo toa mamonjy fiaraha-miangona satria ao no andranisanao an'Andriamanitra amin'ny teny amin'ny alalan'ny mpanompony farany ity mo famaranako azy raha tianao azo raha tianao voaray zay rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra dia zao ny tenin'i Jesosy tamin'ny Bartimeo ny finoanao no azahoana an'ilay izy inona hoe lay finoana izany hoe na dia ataoko hoe mivavaka be ilay olona na dia efa niala fahotana ilay olona nefa tsisy finoana ho aminy dia ozy ny baiboly hoe raha vao tsisy finoana ny tsisy nininona azo n'Andriamanitra omeny izay dika niny teny iny raha vao tsisy finoana ao aminao dia tsy misy nininona azo n'Andriamanitra omeny ozy mba manay taloha tamin'natadisika tambola kelikely zay iraha zay dia zay enda mantsy enda mifanaraka hainao zany fa tena enja zany ra irahana izy ranga mbola tsy nirahana mihitsy zay fanafiananao anio dia ozy kola anankiray za le zay fananao raikitra indray niadiny menakavy ozy zay mamanay tsy ataoko mahita ravina valatra ty amintsony aza atao zany rem-pianakaviana mankakatianio sady mibarataka mihitsy izy amin'io tsy mahita ravina valatra ty amikotsony ozy fa zao ny teneniko aminao o Jesosy ozy ny tenin'ny baiboly raha vao tsisy finoana za tsy hiteny hoe tsy mahita nanana fa raha vao tsisy finoana dia tsy mahazo nininona avany amin'Andriamanitra fa ry Bartimeo na nytaniana inona ny ilaina dia tonga dia hitan'i Jesosy tao amin'ny misy finoana ianao da nalaivo ilay izy raiso ilay izy atolotra anao zay misy finoana rehetra androany zany ho azonao ilay izy voarainao ilay izy tompitanao ho azonao omen'Andriamanitra anao zay rehetrarehetra ilainao avy amin'Andriamanitra ny tompitantsika rehetra androany dia androany zany alainao ilay zavatra ho azonao ilay zavatra tonga manao zany amin'ny anaran'i Jesosy tompitantsika rehetra dao hivavaka tompo Andriamanitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ka sitraka ny amin'ny teny nampitondraina dao anandra-tanana hatreny tompo isika na ho anareo any toerana izay hitanareo ty afatra ity minoza ny famarina zany omeny tompo ny fiainana mandrakizay ho antsika izay vonina ho any omeny Andriamanitra antsika koa izay ilayntsika ty ambonin'ny tany tao amin'i Jesosy narina ny zavatra rehetra mivavaha ianao efa nampanantena fa hivavaka ho an'ny marary satria ao amin'i Jesosy misy fanasitrana nampanantena fa hivavaka ho amin'ny manana olana satria ao amin'i Jesosy misy vahaolana nampanantena fa hivavaka ho azy ao anaty azy satria ao amin'i Jesosy misy fandresena vavaha ianao tao amin'i Jesosy no arina zavatra rehetra tao amin'i Jesosy ny sostra zao rehetrarehetra izao nanita ny maso na tsy hita maso saotra Jesosy misaotra Jesosy mankasitraka anao misaotra ny amin'ny tenina meko anao ny voninahitra meko anao ny voninahitra
Omeko anao voninahitra. Enao ilay nahariana zavatra rehetra Jesosy. Tao aminao ny loharano ny zavatra rehetra Jesosy. Asandrato ny tananao kavanana, dia apetrao amin'ny fonao ny tananao anankiray, dia miteneny Tompo atao feno teninao ato anatiko. Ataovy mitoetra sy velona amin'ny fiainako ny teninao Andriamanitra. Ataovy olona tsara fifandraisana aminao Jesosy. Na inona hevitra nampisaraka amiko tamin'i Jesosy, dia arodako izany androany. Arodako izany androany. Ho tsara fifandraisana amin'ny Jesosy ahako. Ho tsara fifandraisana amin'ny Jesosy ahako. Jesosy mino anao ataovy miorina tsara amin'ny finoana atao anatiko. Fa afaka manome ahy ianao izay zavatra ilaiko rehetra avy any aminao. Mino izany androany. Fa ho azoko izay ilaiko rehetra. Omen'Andriamanitra izay ilaiko rehetra. Ko amin'ny anaran'i Jesosy. Mino izany famarinana izany aho. Misaotra anao Andriamanitra. Raiso ary ny fanamasina amin'izao fotoana izao, raiso. Raiso. Raiso izany. Rehefa niasa ny fanamasina dia ny fanan'Andriamanitra nomba tambony lalina. Dia ilay teny lasa namarinina dia tonga famoronana. Lasa zavatra hita maso. Raiso ary ny fanay masina. Raiso ary ny fanay masina. Raiso izany. Raiso izany. Raiso izany. Miaraka amin'ny finoana lehibe. Raiso. Tsy mizatavan'olona Andriamanitra. Tsy miangatra Andriamanitra. Fa ao amin'izay mangetaheta. Ao amin'izay mino. Dia afaka hiasa mahery ny fanay masina. Amen, 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 amen. Oh, fanay masina. Midina eto amin'ity toerana ka tanana amin'ny sandratra rehetra dia fenoy. Osoro ny fananay. Osoro ny fananay. Fenoy izay fanay masina. Halleluja. Halleluja. Amen, 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 amen. Misaotra anao ary Tompo tsara indrindra. Andao angina isika rehetra. Andao anondrika alohantsika tsara isika dia ho arahantsika ny hetsika izay fanataontsika teo hoe hanandratra ny tanantsika kavanana isika. Izay marary rehetra apetrao amin'ny faritra marary ny tananao. Ninona aretinao ao amin'i Jesosy Kristy dia misy loharanona fanasitranana. Tamin'ny lalan'ilay kapoka natao niatra taminy dia iny mitondra fanasitranana iny ho an'ny mino. Ka ianao raha mila fanasitranana dia mahazo fanasitranana ianao izany androany. Ianao izay anatina olana dia ataovy amin'ny fonao ny tananao. Ianao kosa izay mandalo ady aloha hipetraka eo ambony lonao ny tananao. Jesosy eo mamindra fo amin'ireto fiangonana ary mamindra fo amin'ny olona izay manaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube. Mamindra fo aminy. Mamindra fo aminy. Amarin'ny teny izay nampitondrainao androany fa afaka manome izay rehetra ilainay ianao. Ary raha misy olona eto mbola misy hevitra mampisaraka aminy amin'Andriamanitra, mpanomponao araiko. Mamindra fo aminy ianao. Aoka hirodana ny manda ny fisarahana fa ho tonga tsara fifandraisana amin'i Jesosy izahay. Mamindra fo aminay Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy didina ny aretina rehetra, ny loharan'ny aretina, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy any. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy any. Ireo aretina vokatry ny ozona,
ny aretina vokatra famosavina, ny aretina vokatra ny kansera sy fanahitanana, ny aretim-po, ny aretina tension, ny aretim-bavony, ny ala ny anaran'i Jesosy any, didina ny aretina rehetra. Ao anatin'izany dididiko ny devoly ny ara-niasa tamin'ny aretina. May hoa! Izy ianareo tsy handeha. Ireo karazana devoly ny ara-niasa tamin'ny aretina sy ny fanafahafatesana. Io mpangalatra ny volany. Io mpatonga ny volany lany dokotera. Lany amina fanafody. Miala! Fanahy tsy mampiteraka. Tsy mahavanona taranaka. Miala ny anaran'i Jesosy. Voa! Miala! Raiso fanasitranana. Hitako eto ilay heron'ny fanasitranana. Zay. Natan'izany dia misy devoly voatosika. Misy devoly voatosika ao. Na ho anareo any an-trano, na ho anantsika ato am-piangonana. Raiso fanasitranana. Niza ao anaty olana, mbola mitio fivoahan'ny devoly. Izao anaty olana rehetra, ka mila vahaolana. Didiko ny olana rehetra. Olana ara-panambadiana. Olana ara-pitiavana. Olana mampitondra korota tokantrano. Olana ara-bola. Olana tsy fananan'asa. Olana fikorontanany ny asana. Olana rehetrarehetra amin'ny fifandraisany mivady. Ravaina ny olana. Olana ny fitsarana. Miala ny anaran'i Jesosy. Rava ny olana rehetra. Mandray vahaolana ny olana. Niza mandalo ady eto. Mila fandresena izy Jesosy. Ianao fanapana tena faomenao na inona ilainay. Jesosy ome fandresena izay ao anaty ady. Omena fandresena izay ao anaty ady. Ary izay tonga eto ka mila zavatra avy amin'Andriamanitra. Ka ilainy amin'ny anaranao zany Jesosy, dia omeo anazy zany androany. Tsofoko rano eo ho azon'ny olona izay ilainy. Ho azon'ny olona izay ilainy. Ho azon'ny olona izay iriny. Ho azon'ny olona izay tedavina ao amin'Andriamanitra. Afaka ny olona androany. Reso devoly. Resy ny aretina. Resy ny olana. Foanako ny ady rehetra. Ny fafambaraka sy ny enatra. Ravaina amin'ny anaran'i Jesosy. Voatany ny olona rehetra. Misaotra Andriamanitra araka. Ho averiko aminao ny voninahitra sy ny tera sy ny asa. Sitrana ny marary. Mivaha ny olana. Tsofoko rano voaray ny fandresena. Any an-tokantrano eny efa misy fandresena. Ao amin'ny ara-bolana eo efa misy fandresena. Misy olona eto tena vesarana troso. Voavaha io troso io. Amatsy anay Andriamanitra. Taka nitahina ny Bartimeo. Taka nitahina Aniana. Dia taka izany koa nitahina ny voafafa ny troso rehetra. Voafafa ny troso rehetra ao. Voatany olona izay nahantratra amin'izay dia tonga manana zavatra rehetra. Ndao hisaotra an'Andriamanitra isika. Misaotra Andriamanitra tanteraka amin'ny fotoana rehetra toy ny ianao. Koa dia averiko aminao ny voninahitra hitera sy ny ady ary ny saotra. Mankasitraka tompony amin'ny fotoana rehetra tanteraka. Misaotra ny amin'ny teninao. Misaotra ny amin'ny fanasitranana. Misaotra ny amin'ny fanafahana. Misaotra ny amin'ny fampahirezana ao anay. Misaotra tompo. Averiko aminao ny voninahitra sy ny tera sy ny ady. Fahasoavana sy ny fiadanana ho amin'izao fiangonan'Andriamanitra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra anao hoe ho tain'Andriamanitra sika mirava antsika izao ho tain'ny tompo daholo tompoko. Manao velomantsika rehetra ny tenako.